Ankasitrahany ianao tsy misaraka aminay ato anatin'ity ampapitoana ifampizarana aminao ny mety ho tetry ny andro ity. Manolotra ny arahaba sy ny firaritso ho antsika tsirairay ny atokantrano any. Ety ampiandohana ihany koa dia manolotra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho antsika rehetra izay tonga tetỳ amin'ny varavarana misokatra. Karakaraina tetỳ amin'ny météo izy io tamin'ny herinandro teo. Misaotra betsaka ihany koa antsika tonga marobe tamin'ny diabe izay nikarakarainay tamin'ny asabotsy teo. Ho antsika izay tsy tonga noho ny antony maro samihafa na tamin'ny varavarana misokatra na tamin'ny diabe. Aza malahelo mbola be ny sisa fa izao aloha atolotra anao ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rahapitso. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy an'ity andian-drahona somary matevina ity aty amin'ny ilany avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Raha araka ny vinavina aloha dia izotra iakandrefana izy io. Manarak'izay ihany koa raha hitantsika amin'ny sary dia efa lasa ato atsimo atsinanan'ny Madagasikara ato ilay rindrin-drahona izay nandalo teto amintsika izay somary arahana tsioka avy atsimo somary matanjaka izy io any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny. Arak'izany dia saika anao volonandro fahavaratra tanteraka hatrany aloha ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo iny. Raha toa kosa ka anjakan'ny tsioka avy atsimo tanteraka ny aty amin'ny tapany atsimony Madagasikara aty. Vokatry io tsioka avy atsimo io dia ampatsiahivina aloha isika mpanjona ranomasina manomboka eto Morombe ka hatraty Taolagnaro mba hitandrina satria misy ny onja mahery vaika ateraka io tsioka atsimo io. Raha ny fironana makany amin'ny faran'ny herinandro kosa no ataondray mijery dia saika ivangongo aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara aty ny orana. Izao raha dia arahintsika ny mety ho tetry ny andro ho amin'ny rahapitso. Raha ho amin'ny rahapitso maraina aloha dia anorana malefaka ny aty amin'ny fahatry Antala sy Analanjorofo ary mpakatry atsinanan'ny Madagasikara aty. Aka endrika tandrifin-drahona kosa zany ho antsika aty amin'ny manodidina ny Marovoa iny sy manodidina ny Miandrovazo. Torak'izay ihany koa antsika aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ka hatraty Taolagnaro aty. Ny faritra sisa rehetra dia saika andrahona ny andro na andrahona vitsy indraindray. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia azorana somary betsabetsaka aloha ny aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara aty toy ny fahatry Diana, Sofia ary fahatry Sava iny. Azo an'izay orana raha kotrika izay ihany koa tsika aty amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorofo morontsiraka andrefana iray manontolo iny ankoatra ny faritra Atsimo andrefana. Torak'izay ihany koa azo an'izay orana raha kotrika izay ho antsika aty amin'ny Moromania, Otomatsiatra, Iorombe ary mipakatra aty amin'ny fahatry Vatovavy Fitovinany. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika andrahona vitsy ny andro. Raha ny maripana vao vinavina ho amin'ny rahapitso maraina ary dia manodidina 5 degré celsius eo any amin'ny fahatry Vakinakaratra. Ny eto afovoantany kosa dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius eo Antananarivo sy Fianarantsoa. Morontsiraka rehetra dia saika eo amin'ny 420 na 520 degré celsius eo avokoa ny maripana. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia afana be aloha ny andro ho antsika any amin'ny fahatry Diana iny. Torak'izay ihany koa ny aty Betsiboka sy ny aty amin'ny morontsiraka andrefana toy ny aty Maintirano sy aty Morondava aty. Fa raha ny eto afovoantany toy ny eto Antananarivo ohatra dia manodidina ny 18 degré celsius. Morontsiraka dia saika mihoatra amin'ny 20 degré celsius avokoa. Ho an'ny Paris, Milan, Nairobi aloha dia ibalika be ingaby masoandro. Ho an'ny Johannesburg kosa dia saika andrahona ny andro raha no andro mitankorana aloha ny any Bangkok. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona ny any Maurice sy Seychelles. Raha toa kosa anorana arankotrika ny any Comore. Ho an'ny La Réunion dia ibalika be ingaby masoandro. Izay indray aloha no azonao tolotra tamin'ity anio ity. Soranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Mametraka ny veloma mandrapitafa, tompoko lasy, tompoko vavy. Veloma tompoko.